Kokodôlo tsika rehetrarehetra tonga sao tanatin'ity efako verina any amin'ny taona 2005 2015 amin'izao ora iresahantsika izao tendry amin'izao zany zao za 2005 za moa za firy taona censé firy taona 2005 15 non 13 2005 13 ans tamin'izany andriamanitra tena fahazazako ray manontolo mihitsy 2010 telo ambin'ny folo taona dia ndrisa za efatra ambin'ny folo taona dia mijery pazapasa antsika amin'izao ora sy fotoana izao dia hinam-pona miaraka amintsika pazapa 3 zao no misy amintsika tena miverina indray zao le concept le tamin'ny andro tamin'izany dia kokoa nampona koko antso dia koko daholo kokoa nareo be dia be nareo nametraka fanontaniana dia efa keo tsika izao na izanaty izany ary tamin'izao mbola tsisy za Facebook izany mbola tsisy zavatra hafa mihitsy tamin'izany mbola tsy fantatrareo inona ny zavatra fisain'ny olona nareo satria mbola tsisy ny réseaux sociaux fa nisy ny radio dia ny amin'ny radio ny olona mitantasika viroapolo fanontaniana otsongaiko dia rehefa te hamaly ndry dia mamaly fa rehefa tsy te hamaly ndry dia afaka tsy mamaly fa misy gage mbola avy andalam-pijerena aloha za arakarak'izay situation antsika hoe inona ny gage ampanaovina ndry tsy sarotra fa mampime ok misaotra an'izay nanao commentaire misaotra an'izay efa nametraka fanontaniana ezahana faliana ary fanontaniana voalohany inampona asa ty no manontany ato kokoa nampona esdroeka fanontaniana makaleo anahy indrindra eto an-tany fa mba valio s'il te plaît dilaina mannequin dia efa ny sarin'ny droeka menakavy any ampitan-dranomasina izany fa na izany ary valio hoe aiza izany no droekana dia satria nampona izany no mpapirina joeka tena maro droekany araka io sary io misaotra ny iza le namaly dilaina misaotra ny dilaina fa any ampitan-dranomasina any izy dia kopa-tanana ho anazy mianakavy kely any fa linierana Elza kokoa nampony ndry ve le miasa amin'ny banque BNI Ambatondrazaka nandalo tao manko dia nahita olona mitovy be andry be fa tsy sary nanontany mino aho fa ndry iny izay fa mirary soa dia mamaly ato Andrianjatovo Valérie hoe mintsy kile ao dia mamaly koa miary la Sirena nampony iny fa somary lasangeza mafatifaty izy mamaly koa to mampionina raha miandry soa izy mintsy iny efa hitako ny antsena izy tena zany feno avocat be misaotra sa iny manahazo placement des produits gratuits zany BNI Ambatondrazaka ka dia kopa-tanana ho an'ny mpiara-miasa nareo rehetrarehetra kopa-tanana raha sendra mijery mandray an-tanana ny mpanjifa izay ny ataoko ao resaka compte fa tsy hoe tonga ao dia hoe za tompoko mba karakaraina mpona horokorona kely aty tamindry nanao pazapava efa nieritreritra ndre za hiasa amin'ny banky any aoriana any tsy nieritreritra mihitsy ny asako tamin'izaho mbola kely nanontaniana tsy mbola nanao pazapava inona ny asanao rehefa lehibe dia hanao mpihira izay foana dia tsy nieritreretiko hoe hiasa amina boaty izany rehefa hoe lehibe fa izay le lalam-piainana efatra voasariko dia misafidy iray indry le amin'izy efatra le fa efatra ary babobony kokoa nampony tena mbola zaza mihitsy tamin'ireny tiako be le filma nataonareo iny mampatahotra be mihitsy firy taona ianao izao dia efa manambady tsy mananjanaka ve bisou be ndry mankafy andry foana za kokoa fa tsy nanao film le film mbola mampanontany tena hoe film inona sady mampatahotra be izao film le film mbola ohatrany tsy nanao film aloha za hatramin'izay karoy tsara aloha izany fa merci fa andrasy jereko ohatra mbola tsy tsaroko nanao film ka tena sura ve babobony hoe nampona le niresahan'ny babobony satria tena sady le izy hoe tiako be le film nataonareo iny mampatahotra be mihitsy inaraka izany
tsy mbola nanao film mihitsy ioko zay nanao film mety diso zany ndry abobonio mety tsy mbola nanao film hoany izy fady raha sendra nisy film tampoka fa ohatrany tsy tadidiko nefa hoe nanao film nohony zany koa eky dia zavatra madiny nanao film ray matory tournage zany tsy raha mbola ka tsy mbola nanao film dia efa valitsika igny ihany aloha ato misy fanontaniana faefatra zany firy taona ianao zao tamin'izany hoe tamin'ny 2005 zany 14 dia zao a zany fois 2 ampina kely fotsiny manao raika amin'ny telopolo taona be mystère be 31 zany zao ndray lehibe kitsika rehetra matana ohatrany hoe tonga amin'izay ihany zany mazava ho azy efa manambady ve efa nanambady sakitena efa enina ary zay sakitena hoe oviana le nanambady fa tsy anatin'le fanontaniana le izy dia efa nanambady anakenina ary zay nandalo teo fa zany hoe ray zany zao sisisy ray vadin'iray ray dia mananjanaka kely anankiroa roa vavy voabe arairandrefandrehetrany efatra zao tsy haiko nareo hoe taona le voaloha fito taona sivy taona le voaloha dia fataona le faharoa vavy kely Emi de Kesiny anarany matana aika ndrika ao anatin'ny ekipa tsy mahay manao lahy ihany atreto aloha fa tsy aizy ao arina manahoana ary ny fandaram-potoana amin'ny fanamboarana an'ilay zaza fahatelo aleo angamba aloha diniala manokana ny amin'izay atsorapse ny olona le olona menimena tsy ambadikatsy zadry ny nampony iseo ndry refesa tsy iseo ndry tovy be aminazy tena io tare io dia napetraka tsy nasorona fotsiny tandra dia zay dia ifa ary tena hitana zay mifakampany nareo zany natany kampany ndry herina ndry amanana ndraiky ho fahatalinato tena mila fanazavana satria zao le izy hoe kokoa nareo farinapona ve nanofatrano sa tompotrano taminareo nipetraka tany sabotsina mena tsara fara taloha somary intime kely le fanontaniana fa misy olona be doika be zay mantsy olona mahafantatra tsara anao viloma tsy milama mihitsy sany herina tsy voavaly zay dia hiarentsoa zinarakotomavo no mamaly hoe kokoa rovandry tsoa sady mitagy olona ray tamin'izay tana tsara fary zay aloha nanofatrano foana fa le olona hoe bedoika hoe mahafantatra anahy tsy haiko hoe fantatro vera fantatro herinandriamanana zao voatakiny dia rovandriantsoa zary dia afantatra hoe iny ty dossier ty fa zay tany sabotsina mena foana mipetraka taloha fa amin'izao izy any Ambatondrazaka avy any Ambatondrazaka io zazy io nakaty anao an'ity FAQ ty fa dia misaotra betsaka 250 km tsisy fisaorana fa plaisir goavana be ho anahy le izy mba hifampiresahana amin'ny nareo hoe ohatr'izao merci retsy efa soa tiavina Andrianarivony kokoa napony satria moa zany hoy antso hoe apetrao daholo izay fanontaniana tianareo apetraka tamin'izany dia ny any tena nanitikitika tamin'izany hoe efa niaraka ve nareo sy Roby tamin'ilay mpazam-pareny Coucou Roby coucou zay ky mbola tsy niaraka avy hoe coucou nareo kisy ponctuation nareo mbola tsy niaraka fa zay zany any anin'olona foana dia ohatrany hoe le zaza farany koa tao le samy zandry dia mifanakaikikaiky fo kokoa samy mifanakaiky fo zay rehetra tao fa zay sisy zany ohatra nataon'olona resaka voilà dia sady zandry ohatra mandia zao dia zay sisy foana ny couple amin'ny danse dia lasa mety zay no micréer le fanontaniana fa zay ky mbola tsy niaraka mbola tsy nanao sipy re tamin'katao ohatra mbola tsy tena nahay nanao sipy fa tamin'ireny nampona tena be crush be mihitsy sa tsy natsapan'izany zay taty ivelanao no mahafantatra an'ilay izy ny après tamin'izay tao anatiny tao zany ohatra mbola tsy tena hoe satria koa ndry mbola ao anatin'le stress mbola miaina an'le zavatra mpanaovinao ohatrany fa rehefa le voaka tao amin'izay dia misy miantso foana misy tena
tsy mifidy andro sy alina zany fa tena io telefôniko io maneno foana fa taiza ny azahoan'ny olona ny telefôna andry de tsy haiko fa de gaga fa tamin'izany koa le vao nanomboka nalazalaza ny tamin'izany raha vao anao tao alohan'izay ngamba nanomboka nampiasa telefôna de le numéro ako iny azy ny olona de tsy haiko hoe taiza nazahoany an'le izy de maneno de tamin'izany mbola nisy tolotra le amin'ny alina reny de amin'ny alina ake le zareo miantso anahy de za moa mandray mamiresaka mba tamin'izany le mbola tsisy Facebook de lasa tsy maintsy ihany ny olona manao kitaba de ahoana ny gere ary ny tare-pianarana ahoana ny fomba gerena le manadalaka nareo tamin'izany mbola zaza be ie le gestion an'le appel aloha zany tamin'izany za koa vao misy dadanay sy mamanay eo hoe telefôna ary misy lery io hoe hatramin'izao ihany de mena zareo rehefa hoe tokony ho tapitra ny hoe amin'ny alina zany de ny tany am-pianarana indray tamin'ny voalohany nanano sarotra kely satria vaovao be tamiko le hoe fantatry ny olona de vao mandeha kely de misy mahafantatra de misy mijery de nanavao be fa après le izy ça va nandeha teny ihany fa ndry zao populaire be zao ndre tare-pianarana ahoana ny ilazako an'izany re fa tsy maintsy mahay be koa rehefa le zany koa de zay koa zavatra tena natahorako be hoe za raha olona mipazapasa na sy dondrodondrona be tare-pianarana de tena marina za sady raha tsy tare ny dondrodondrona de zay mihitsy ny hoe raha lampazapasa de malaza de tsy maintsy mahay be any am-pianarana raha tsy zany hohainina be eo nareo zany mahay be tamin'izany nisy matiera tsy hay ihany ka nisy matiera tsy hay ihany de ohatran'ny ankizy rehetra ihaniko tsy ohatran'ny ankizy rehetra nareo tamin'izany ohatran'ny andriamanitra kely tsy haiko tena zavatra ny souvenirako tamin'izany tena hoe ny olona voaka-pazapa olona tonga lafatra tsisy kianina tsisy petana fa tsara tarehy tsara kanjo mpanakarena be de sy tara be zay ny zavatra tao anatin'ny saiko zay le image hita avy any ivelany tamin'izany mbola kely mbola 13 mbola zazany ianao tamin'izany de zay fanontaniany mialy andry ary sura fa be mpanontany ihany koa satria ny gasy zany raha vao hoe miara-dalana miara-mandiha miara-mikorana de miaraka avokoa ny olombelona de ho nisy ato hoe fanontaniana nitikitika mafy ny saiko tamin'ny mbola kely miaraka ary ve tisy-droika io moa zany rehefa zay tenendry zay le izy hoe rehefa miaramira rehefa misy zavatra miaraka atao de ohatrany hoe miaraka zany eny tsy niaraka miara-nihiry zay fa tsy niaraka le miaraka tia nitenenina ato mantsy hoandreo zay mbola miseho azy hoe ino miaraka inona le tia nitenenina vita hoe misipa zany sady kiala tamin'ireny 5 taona zany 5 taona 4 andray 5 zany tamin'ireny nanomboka niara-nira tamin'ny Joïka reny 4 taona nareo nihira ohatrany namoaka album ray manontolo niaraka mihitsy ie après Ansilaka Fanahy de nisy raha hafa natao de namoaka album de hira firy zany ny rahanareo nanao concert mihitsy koa nanao concert atao Antsahamanitra zay tamin'ny 4 juin 2006 matatity ve zavatra marqué anatin'ny fiainako le izy de tsy adiniko foana hoe iny ny premier spectacle natao zany niarahana taminy akaikinao hanilanao foana matoky fa ianao no fiainako akaikinao hanilanao foana mandrapiavy ny maraina nanaty ny tomany akaikinao hoe tao aorinan reny aventure reny tena hoe nandeha nanana carrièrako hoe mitokana hoe le carrière tao aorinan pazapa fa taizy zay tamin'izany tsy nafantatra zany spectacle zany izy lundi ay Pentecôte dimanche zany de mety hoe sao de tany am-piangonana feno zany Antsahamanitra zay aloha tamin'izany tena tsy tadidiko na sisy nahazolo zay ka nahazolo zay tamin'izany koa kely tsy vadisika nahazolona ve nareo firy ny hira nataonareo zany tamin'izany Ansilaka Fanahy ihany no tadidiko misy afaka misy Ansilaka Fanahy de tao anirina Ansilaka Fanahy gasikarako tadidindrina zara fa malagasy ireo hiranareo de misy anilanao foana
akaikinao anilanao foana iny a dia za koa nanao reprise ny embona version acoustique izay izy embona sendra manandaloko kopatanana ho an'izay tia niniry iny a dia ay be dia be kia tena duo daholo presque ny tao anatin'ilay album fa indry manontany eto zao vao tena tadidiko nisy an'ilay mila rano mila rano dady mila rano tena mila manao comeback ry liva koa saotraiky amin'ilay fantaniana fa eto vao manembona be an'ilay izy tena mila comeback tena mila misy tsy haiko misy spectacle zay ihany hoe chez 2000 tsaikotsaiko izay le spectacle fa tena eto fa mandinika betsabetsaka ihany ka nira fantatra no mety akafia raha velona misy spectacle dia mba hanao an'izany revanche zany satria za tsy naharaka tam'le farany teo dia kokotra ka miverena ty Madagasikara dia io nampona alefa ny Ambatondrazaka izy dia miverena mihira kely fa manina be zay merci mandresy page Coucou nampony elak'izy izany tamin'ny mbola mpianatra chanterelle zao no nionana farany tadidin-driva tamin'ny ilay nanao vacances tany Full Point Ambody Fatana akoatra ny mozika inona zao no ataonao dia firy ny ankizy akoatra ny mozika izany zao lasa mpiasa banky izy dia ny ankizy rovavy tadidinao ve hony izany vacances be tany Full Point izany oui coucou tadidiko akia voyage d'études angamba izay mpianatra chanterelle zany mbola tena kely mety tany amin'ny 12 ans tany ngamba izay tamin'izany mbola tsy nanao pazapa mbola avant pazapa za tsy nanao pazapa fa tsy nanatra tao amin'ny la chanterelle tsony taizy indri nianatra tamin'ny pazapa reny tao amin'ny LTC tao Peflo indri teknika hitako lasa mpiasa amin'ny banky zao baka teknika zany re baka teknika nefa manjakely tsy tena zany baka teknika fa matetika fotsiny rehefa ohatra hoe le sifa le bezezesta kely jejetsy kely reny dia somary 1 à 2 linguistique fa rara be zany ianao mahita sifa jejejo any amin'ny scientifique zay le izy remarqueko manoka zay vedo teknika zao za rehefa fa efa misy nareo zany zao vitsivitsy vavy tamin'izany tao ampianarana misy ihany ka andry ohatra dia manao gestion manao marketing genre ohatr'izany bac technologique zany nareo mitondra lamody be tamin'izany nareo zao tsy mahafantatra n'izany akory nisy zavatra nentinareo tamin'ireo ohatra le kaviny reny zao le kavina pazapa mihitsy moa nataonay ianarany dia tsy fantatra ndrefa za sa mba fantatra iny ka tamin'izany koa nisy pazapamagy dia nalaina daholo ny sofinay nalaina sary tamin'izany dia ino mantsy magazine anazy koa dia ao daholo mety hoe tendance sy ny zavatra fataon'ny ankizy tamin'izany zany hoe fanaovany ankizy dia sûrement tonga tany amin'ny ina moa zany tany amin'ny tendance kavinial d'accord alors minial fa no mametraka fantanina coucou nampona ve efa nisy fotoana fohy volo mihitsy sa lava volo be foana ny ana le tandra io no tsy arotro tsara be ka izay mihitsy mantsy mampatonga le izy tamin'izany lasa lamody be mihitsy ny lava volo be tamin'izany raha amin'izany zany tsy mba nanapa-bolo ohatr'izao mihitsy iny fa dia tamin'izany sarakorako sa tao volonareo le tsara be le mainty be le natoraly be tena le nampitsiritra be dia le tandra dia nanao an'iny tandra kely iny daholo ny olona rehetrarehetra saotra re indrindra efa nisy fotoana zany izay le fanontany izay efa nanapaka volo iny dia ho tapahako fo kely mbola za hatramin'izay lava volo foana tamin'izaho 9 taona izay lava volo foana hatramin'ny mbola kely dia tamin'ny 9 taona no tsy maintsy nitapahana dia depuis izaho 9 taona indray nandram-pahatonga an'ireny fotoana ireny lava volo foana dia non 2021 tamin'ny herintaona izany nanapaka volo indray izay zany fotoana napala fohy volo anahy fa za hatramin'izay dia lava volo be foana tamin'ilay clipy faraparany indrindra iny tamin'ny firy taona iny clip iny tamin'ny 2021 iny Zazia androanza uchatotisai Zamana ya satukuve izi mbatuai If I hit it in the last I feel some waiting bad. Les
clip farany iny dia alohan'ny tournénany iny nanapaka volo ka izay nataka somary ohatrany ampisainga zao volondrehatra dia io zany fa somary io fataty izany tetoeto io zany farany fohy indrindra farany fohy indrindra hatramin'izay fa mbola tsy borivoly izany mihitsy fa tamin'ilay pazapareny tamin'ny pazapareny tena sady mainty be tsika tamin'izao mbola tsy nandoko volo be mbola tsy nandoko sady be ZRTN Radimy Soa kokoa nampona manjakely za koa anisan'ny fanina be taminao ny ady vitana sy ny tontolona mbavaka zahoanao an'ilay voaloha fa tsy tiako manko hiaina nalahelo be sady nitomany zahay avy eo fa tsy azonao ilay izy bisobendry fery izao zanak'indry mirary soa indrindra ndraso aloha vetivetika dia mbola matoy matsin-dresaka ato hoe liantso mamaly hoe pazapa 3 izy fa hiaina pazapa 1 dia izay izy vao hoe ngamo fa iza moa ilay finalista niaraka tamin'Ampona andraso aloha n'Ampona nasantsika mamaly iza moa ilay finalista hiaina koka pazapa 1 l'Ampona pazapa 3 izany hoe lalana roa samihafa mihitsiny izavy moa ny finalista taminareo ndrika moa tafiditra finalista tamin'ireny demi final nitsana izavy moa no izany teo alohandry zany ndry zany fahafiry dia izavy no teo alohandry mba manembonembona kely ny composé anay no lasopy sakiteny moa izao hoe ratsy be zao blague zany dia je me retiens avy ndrina no blague ratsy be dia assume le blague ratsy be équipe ny composé ny pazapa 3 raha tanisako tahiry voalohany dia ery dia Stéphane zay le izy dia tao aorianan'izay teo tsy tadidiko tsony ilay filaharana fa zay zany za zany miaraka tamin'ny za dia Nana dia Stan dia Dina dia nisany Robis Omega tena tadidiko daholo ohatrany na sasasy ao ndray tamin'ilay hoe tena nitsana zany zay zaky tamin'ireny le nitsana tsy za zany tsy natsiapa hoe dia tena nitsana dia resy fa efa zay koa d'ailleurs le jeu hoe le izy zavatra tindry dia tanaty marina tanaty fifaninanana tsy nampaninana le izy satria ny tao zany tsy tena nataoko hoe tsy tena za tsy natsapa loatra le hoe tena compétition be le izy tamin'izany vu ny fifandraisanay ankizy tao sotrany dia tsy dia tena natsapa izay loatra fa au contraire ny s'amuse be dia hoe bon zay zany le règle de jeu fa tsapako be foana le hoe reto mpakafy anahy hatramin'ny farany ka nareo koa tamin'izany efa le tsisy mody tsony zay koa dia ahoana tamin'ilay nisaraka amin'izay vita le izy dia andeha hoditsika menakavy mifankalahelo izay fa ny anay ny toy foana satria izay na avy eo nanao tournée nanao spectacle tsy limité teo amin'ilay hoe farana izany le aventure dia hoe izay dia samy nakao azy fa nitoy foana ny anay dia izay ary ny pazapa 3 nandeha tonga hatrany Asambava Antalaha tena nandeha lavitra be izay ary ny alina tamin'izao iza zao mbola namandry tamin'ireny ankizy mipazapa-reny amin'izao hoe izy hoe moa tsy ho namandry fa hoe mbola mba mifandrandraiky aminareo amin'ny Facebook izay rehetra izay rehetra zao mifampiresaka ao satria izay koa d'ailleurs tamin'ny 2020 nanomboka ny verina antsehatra nanao cabaret nisy cabaret nataonay izay tao amin'ny avenue tamin'ny 2020 dia taiza ndraiky hoa tamin'izany tsy haiko fa za tsy zany hoe mety tsy haiko tsy naheno tena tsy mba maheno zavatra mihitsy zany amin'ny fiainana fa dia mila mba mijerijery mivoaboaka kely zany zavatra zany koa zao tokony mbola verenana kely dia hijery sady mbola mety isany tsy atoato fa tsy maintsy mbola izy tahiry ny voalohany fa tsy hiaina fa hiaina pazapa 1 tamin'ny pazapa sitraka pazapa 1 hiaina pazapa 2 sitraka pazapa 3 tahiry Firmin pazapa 4 Jenny zao vehivavy reto veritsika pazapa farany tadidiko pazapa farany tena tadidiko tena naraka zao pazapa boy and girl paty Andreas sy ny Eljo dia za koa ary tsy nafantatra le Eljo tena le mpihiraka moa le Eljo tamin'ilay pazapa tamin'izany bref souvenir be nafinaritra be fiarahana tamin'ireny agent
Bimby Niombonana Andriamalala. Izao ve tsy maharaka artista fa nanapona na oboy samy vaovao amiko. Teto mona Olivina Ravolotsoma maro les deux ensemble de onisy mialy hoe napona efa tamin'ny andro mipazapa de faraniana email manao hoe nenandra le obony tena vaovao amiko. Tsara fana aloha zany no mahafantatra ny artista mantsy am'izao efa manao resaka matraquage de zay artista tena hoe mandeha amin'ny fahitalavitra sy mandeha amin'ny tambazotra isanandro eo no tena fantatrasika fa tena mbola nisy tantara be de be mihitsy ny amin'ny artista fa fotsiny hoe rariny raha ohatra hoe génération am'izao tsy mahafantatra napona satria za zao nantany Sandrinay teo de nampianoko hirany rapona le silaka fanahy izy Joyka de fantatrindriva hoe izy tamin'ny tonga teo de tsy fantatro izy de avy eo izy niteneniko hoe izy le de tia ny hirany de mihaino izy de izy ve fantatro zany hiry zany de zay mihitsy teneniko raha ny ankizy tamin'izany Sandrinay zany 2005 zany vao teraka 5 taona lasa de vao teraka de mety tsy mahafantatra zao ohatrany io kosa ny resaka oboy ny ankizy za zao tsy mahafantatra oboy de mahafantatra de mba mijery internet de zange mahatsara le mijery internet fa tena tsy manina mihitsy le tsy mahafantatra ne tsaiky ndry hoe choqué hoe andré kaiky misy olona tsy mahafantatra ana non mais attendez moi je suis napona j'étais très connue je suis encore connue ça rien Ambatondra Zaika mandray un client de oui vous êtes napona oui tu veux une photo normal zany ka satria nge efa ela be efa tamin'ny 15 ans passé ny génération tamin'izany mahafantatra ana onitry ny ainana solo misa kokoa napona Pianada zany nareo sy Joyka de tena marina ve fa manja be daholo ny sipana Ambatondra Zaka de firy zao zanak'Indria ndriva efa tany an-dafy nipetraka zay koa tena nalaza be satria tena hoana izy ny olona hoe lasa lavitra be mihitsy satria tsy hitahita mihitsy ahoana marina le tomboan'le hoe niantso Andry Joyka de hoe ndao tsika hiaraka hira de tamin'iza tao amin'ny pazapa de niresaka tamin'ny lanto izy oboany tsy tadidiko na 4e prime angambany izy zay nominé tamin'izay de lanto le mitendry izy no resany hoe te mba te hiara-iasa izany rehefa any aoriana kely na hoe amin'le moment mety hoe sendra hoe mihintsana tampoka ohatra de efa miandra kelikely toana fa ataovy mihintsana eo nge nampona fa tonga de raisiko atalandroa ratsy be kosa le mihintsana fa hoe rehefa mivoaka ao zany azay le tena malaza anazy le mihintsana matsatra ratsy be mba hiara-hira zany fa misy hira efa nikarakarainy any de nantany an'izay lanto hoe miintéressé Andriva de eno opportunité iny silaka fanahy iny voalohany fanahy mihitsy ny voalohany ahoana fanomanana sana anao clip za aloha tamin'izany tena hoe je n'en revenais pas hoe anao an'izany de d'ailleurs hoe Joyka hono miantso ana hira de faly zany Ndry mahafantatra ny Joyka tamin'izany bien sûr sady mahafantatra azy mahafantatra ny hirany tiany hirany de iny koa vao mihay pousser anao hoe sans hésitation mantsy any lanto bien sûr de reny izy reny la fameuse robe menamena kely mamanareo izy mama mbola sao de misy fanontaniana zay napetraka any aloha fa zany maika be sy mamanareo zao de mbola manjaitra fe izy am'izao mamanay aty an-tanà de manjaitra foana izy hatramin'izao de mbola manjaitra akanjonareo mbola manjaitra de zao am'izao tsika miteny zao zany malakalana satria za rehefa miakatra aty an-tanà vao tena hoe afaka mifanana tsara aminazy hoe atao satria le izy tsy maintsy ketriketrika kely le didina akanjo ohatr'izany fa taloha tena kokoa mamany napona raha mijery eny sûrement mijery izy Fanny kokoa napona tena fanina be Andriza tamin'le pazapareny nilahatra naka autographe teny amin'ny RTA hatramin'ny firy zao ny papozy fa maninonareo no mipetraka any Ambatondra Zaka le papozy aloha zany efa fantatra tadidiko be tony milahatra maka autographe tony ohatrany ahoana sensation le mahita le olona milahatra be de be maka hoe andeha aka sary
Ay nareo tamin'izany tsy hoe makasary sa misy makasary makasary sary amin'ny sary amin'inona le sary misy olona dia mitondra appareil photo dia maka sary dia avy eo manao signature an'le posteur. Misy appareil photo ka rehefa tsisy téléphone tamin'izany dia ohatran'ny hoe adiny hoe nisy moa izany fakan-tsary izany fakan-tsary ka ie dia kokoa dia merci dia fa maninona ireny tapa-kevitra hipetraka any Ambatondrazaka fa maninona Ambatondrazaka mihitsy ie any daholo izay dia noho ny asan'ny vadiko no nahatonga ny tsy maintsy nandeha tany satria izy tany nanendrena anazy hoe asa ny affectation tany inona ny trano vadinareo lasa voatery ay resaka influenceur nareo zany tena mbola influenceur be mihitsy fa tsy tsapany tsy hoampozindry amin'ity commentaire ty mihitsy na quel point ndry influenceur be influenceuse ie hatramin'izao zany satria zao nisy misoa ato hoe kokoa napony tiako be koa ndry tamin'izany dia nataoko nampona koa ny anaran'ny zanako kay mbola lasa manjakely sy tsara volo ohatrindry koa asa raha voavaky tokoa tiako comme sy ty io ny sarin'ny zanany misaotra betsaka tena onso mihitsy touché be ky izany touché be hoe ndry zany dia natao mitovy amin'ny anarandry no le fahitany andry io tamin'izany dia misaotra betsaka dia kokoa nampoina le zanany dia kokoa tena marina fa tsy honohono ohatra izany misy sarin'olona tianao izany dia be voky iny ianao dia alainao le sarina dia na atao fond d'écran coco Karen Douane Murat Kangshang efa nandalo tamin'ny FAQ izy jerindry mbola tsy tafajery hatrany farany fa hitako nandeha tamin'le page fotsiny hoe Lolita ndreo mijery FAQ anay ihany kokoa nareo aky vao nahita ilay publication dia nitsangana nandeha nikaroka ilay sary fa tsy hita anefa mba efa nakafanana ato anaty lamba satria andro amin'ny 10 ora alina izao fotoana noratako izao dia ity aloha ny sary satria tamin'io andro io no nandehananay nanatitra akanjo ho anaovan'ny pazapaprem ny tena moa tsy ampitaona tamin'izany dia tsy maintsy manaraka eny maman Zoky fa Christian Ratovonono sy Rija Tahina marina izay tsy haiko izay sakafo hohaninareo fa ohatrany io amin'ny sary io foana ianareo hatramin'izao ry kozainay no ny crush tamindry tamin'izany dia nanaraka vao nalala hoe hoany amin'ny vila pazapa i Mura Kangshang anatitra akanjo sy hitsidika kely tery akaiky ny mamamba ny vila tamin'izany izay retsy fa dia mirary soa be dia be reo merci andre kaiky santos fa iza zany Rija aizy Rija amreo ity amin'ny sisany ity ve tsy ao Rija tsy ao Rija ka ana zany enregistrena rasa lo enregistrena ty sary ty tadidiko be izay fotoana izay ohatrany andro arivariva zareo ny tonga tany raha tsy diso efa nanao anina zareo tamin'izany efa nanao an'le film Lolita ie dia nizara koa zareo tamin'izay mbola ao an-trano ao le CD nizara film le film Lolita iny mihitsy dia le CD satria ohatrany vao nivoaka vao aingaikaingana angambany izy iny tao aoriana ny voany zareo nandalo tao dia nizarany taminay dia mbola ao an-trano ao aky le izy anjara ty anarakoto kokoa napony tena mpakafy be andrika iza fa taiza foana indriny hoe ela be tsy hita dia inona ky nahatonga indrinanao an'le hira hoe tia cuisine zavatra ny ainandry ve le hira voavoaka iny le hira farany izay ie kokoa ky dia merci natonga ny hira iny izy iny efa ela tamin'ny 2007 hiran'ny Marion iny à la base iny hira Marion dia nomeny anahy tamin'izany dia rehefa donc tsy izany namorona le izy aloha izany fa le izy nefa mety hoe ny ainantsika rehetrarehetra iny fiainan'ny zatovo fiainan'ny olona vao manomboka mifankatia le fampikotipoty dia izay nyresahan'iny hira iny fa manina hoe izao vao navoaka rehefa tamin'ny 2007 tena mbola betsaka koa ny projet ako tamin'izany tsy afaka tena nanao hoe
tsy afaka nitravailler be an'le izy zany tamin'izany. Fanontaniana alohan'ny farany zany satria tao dia toy an'le teo Amerareina 2 mamaly kokoa napona hoe fa maninona tsy dia namoaka hira ntsony taoriana fiaraha-mihira tamin'ny Joaika. Za namoaka hira ihany nianatra saotran'izany koa somary sahirana kely koa tao aorianan'ireny dia lasa niopana bebe kokoa tany amin'ny fianarana dia izay no antony. Tamin'ny 2007 namoaka hira dia 2008 mbola any ve zany ery any le izy fa ny problèmeko le izy tany anaty archive le izy zany tena tiako be hoe alefa ao anatin'ny pageko fa somary mbola manana problème kely amina format le machineko anankiray izay ihany zany mamaky an'le izy fa rehefa afindra le izy dia tsy hita tena hoe format inconnu. Dia fantaniana farany fantaniana somary mampime kely Ninimina kokoa napony tiako be indri sady manja be cœur à cœur inona no laoka tiandrindrindra dia inona no tsy tiandri dia lasa tia sakafo be ve indri fa lasa bota kely hono dia antany io any Antsy Martin astuce tsy mangeza nefa nitendakanina efa niresahantsika teo iny efa nakanaka notinoty kely izy tamin'le astuce ana jeu de sasy tamin'izany le nataoko tamin'izany le tsy mampangeza fa tsy izay aloha zany le fanontaniana eto fa lisany koa ngera mba concentré amina bean'ny olona fa hoe taiza foana aloha zany izy dia le anankiray le hoe inona ny laoka tiandri sy tsy tiandrindrindra dia ny laoka tiako indrindra trips henakisoa. Ay, sasaka tena engany mba henakisoa. Azoko be. Dia ny tsy tiako indrindra atodokena. Hatramin'ny mbola kely. Tsy mbola ninana ny atodokena namboaran'ny vadiko indri. Zany zako tena tsy tia. Dia indri ve lasa tia sakafo be satria indri bota kely hono. Dia tsy misy fantatra hoe rehefa s'attendre ihany tamin'izay fanontaniana izay hoe lasa bota kely dia tia misakafo fa za reto nahita tsy haiko nefa nareo koa mety ny sûrement nahita hitanareo le horoscope za mantsy taureau dia misy en fait zany misy ohatran'ny hoe zavatra mikarakterize andry dia tena marina le izy satria any anatin'le horoscope hoe ny zavatra miampezehana indrindra dia misakafo. Donc fa le fantaniana zany izay hoe za tena tia misakafo be. Taloha ve indri tsy ninana foana fa zandra nefa par contre ny portion ako angamba mety hoe lasa betsabetsaka dia le astuce indri teo averina amin'ny taloha zany fa za taloha misakafo fa portion kelikely dia lasa manatombotombo taty aoriana fa no le hoe tia misakafo zany. Voilà. Lasa coach en nutritionnisme du régime du mampahira za tena natoroko anazy teo fotsiny fampiresadresaka teo zay dia zavatra tena haiko fotsiny hoe ahena fotsiny ao sakafo dia lasa mena ho azy ny vavony dia lasa tsy te hihinan-kanina be fa kanto zany fa tsara tarehy foana nabota na mahina na ohatrany ahoana ny be na ohatrany ahoana fa fotsiny hoe mba rehefa mba mangataka astuce ve moa ny olona dia hitenenao hoe avelao ke ohatra ke fa lasa tia tena raha tsy mizara. Merci. Fa mizara fotsiny raha ohatra mba mahafinaritra anareo le astuce quoi. Zay ny resatresaka betsaka ndreky tonga taty Antananarivo tena merci beaucoup mon retour. Merci beaucoup. Reverana verina aiza moa any Ambatondrazaka ay ve ie efa tsy verina ty aminay rehefa aveo hoe fa andeha hiverina mihitsy zay fa hamonjy asa rapitsy dia merci beaucoup ninvité tamin'ny FAQ dia inoko hoe nahafapo anareo ny ho an'izay nahazo valina fantaniana zany dia inoko hoe nahafapo anareo le izy dia tiako asiana remarque kely ihany hoe za manana page nampona officiel raha ohatra hoe te hifanerasera hifampiresaka saotran'izany aminazy mba manaraka anahy fa tsy hoe atsona amin'ny andro alina efa tsisy mpiantso tsony ny amin'izao tsy resaka asa resaka asa eno sady harcèlement zany raha amin'izao mbola be mpiantso ihany fa tsy mety ohatran'ny taloha tsony le innocence ny taloha mantsy very mametraka mandram-piana mandram-pitafa antsika rehetrarehetra dia manatena nampona sy ny vokatra dia zay Joaika tadidio zay mafereny le izy bisobiso daholo hello